La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, Nicaltao en vide mirary. vous présente Nivava. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manulcha wanao. Nivava. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Montsan'ny Etiopia tamin'isa mavesatra efatra ny ohatra androany baren'i Madagasikara nandritry ny andro fahadimy fanotsarana amin'ny kanina 2024 sy 2025 ambany ny herijikatsika ankehitriny ao anatin'ny vondrona ka. Voafidy androany ireo izay solo tena ny antenimieram-pirenena eo anivon'ny HCC 17 ny kadidanandray anjara ka isan'izany ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha. Amin'itoy ny fanamboaran-dalana izay tanterahan'ny fitondram-panjakany amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ao an-tampon-tanànan'ny Mahevan-tanàna. Nanome toromarika ny minisitra tompony andraikitra amin'ny tokony hanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana izay manelingelina ny asa. Abetsaka ny mpianatra makany amin'ny bara rehefa avy mandray vatsim-pianarana. Saika ny antsasamanila ny volana lan'izy ireo amin'ireny toerana ireny raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisan'ny pirenena namafisina ny fepetra ara-pahasalamana ifehezana ny fianaky ny Covid-19 amin'ny Martinique. Isan'ny antony izany firongatry ny valinaretina tao anatin'ny herinandro farany. Ny adidiny revitra. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia mitsan'ny Etiopia tamin'ny isa mavesatra efatra ny ohatra androany baren'i Madagasikara nandritra ny andro fahadimy ny fifanitsanana kanina 2024 sy 2025 ambany ny herijikatsika ankehitriny ao anatin'ny vondrona aka fanadina. Tamin'ny efatr'oratolakandro teo no nanomboka tao amin'ny stadium Bahir Dar tany Etiopia ny lalao ny fandonan'ny baren'i Madagasikara sy ny Oalia any Etiopia nandritra ny andro fahadimy ny fifanitsanana kanina 2024 sy 2025 tany am-piandohana nifanesy ny fanatanterahana ny fanafenina ho an'ny ekipa rotonta. Peut-être un petit peu le moral éventuellement, mais Teo amin'ny minitra faha 20 no napiditra ny baolina voalohany ry zareo ekipan'ny Etiopia. Peut-être première attention, c'est pas fait par Emmanuel. Oh, il est dedans. Emmanuel Gebremichael, troisième but en sélection. Tao aorian'izay niezaka nanarina izany ekipa pirenena malagasy tamin'ny alalan'ny corner sy tamin'ny alalan'ny coup franc. Dans la continuité, et s'il n'y avait pas qualification là, ça ne remettrait pas mal de choses en cause. Attention à cette frappe. Teo amin'ny minitra faha 4 no nisy ny baolina faharoa ary teo amin'ny minitra faha 1 ny baolina fahatelo novonoan'ny ekipa pirenena Etiopia tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Nisy ny fampidirana mpilalao vaovao an'ny Madagasikara teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Tao aorian'izay nifanesy ny fanatanterahana ny fanafinina ho an'ny ekipa rotonta. Nisy nandritra izany ireo baolina saika matin'ny baren'i Madagasikara. Teo amin'ny minitra faha 5 no natafiditra ny baolina faha 4 ny ekipa pirenena Etiopia. C'est bon, ce ballon masqué jusqu'au bout, le quatrième et la parade et le but de Shimless. Ça fait 4-0 pour cette équipe d'Éthiopie. Arak'izany, efatra no ohatra ny vokatra teo amin'ny baren'i Madagasikara sy Etiopia tamin'ity lalao miverina ity. Hatreto, mitana ny larina fahatelo eo amin'ny vondrona kany baren'i Madagasikara raha toka eo amin'ny larina voalohany ry zareo Etiopia. Ity farany izay eo amin'ny ekipa pirenen'i Côte d'Ivoire ny faha 20 martsa ho avy izao. Tsy ampifanomanana ny baren'i Madagasikara raha ny voka-dalao androany raha ny fanehokevitr'ireo olom-pirenena. Anton'izany moa ny fiantraikan'ny valinaretina Covid-19 teo amin'ireo mpilalao fa eo ihany koa ny tsy fampin'ny fotoana. Abraham Randriamanana. Nanjaka tamin'ny lalao miverina ny anao tamin'ny baren'i Madagasikara tao amin'ny stadium Bahir Dar androany ny Antilope Oalia any Etiopia.
Isan'ireo lesoka ho an'ny ekipam-pirenena nandritra ity lalao ity ny teo amin'ny lafin'ny fanomanana. Eo ihany koa ny mikasika ny toerana nanatanterahana ny fihaonana. Miankina amin'ny lalao an'ny Etiopia sy Côte d'Ivoire ary ny lalao ihaonana amin'ny Niger no ahafahan'ny Barea ny Madagasikara miroso amin'ny fifaninanany kanina 2024. Skao dia mazevatra dia iny ohatran'ny makivy. Mbola manana bita antsika fa sarotra be tamin'ilay tsy ampy préparation ngamba zala dia le toerana le resaka altitude akoho dia be da be ny titulaire tsy tao dia sarotra be nanao an'ilay ekipa zany fa iny moa vokatra azo. Tafiditsika manko dia tsy maintsy mandresy ny Etiopia ny Côte d'Ivoire zay vao miakatra itsika fa hoe raha tsy salahala na resy indray ny Côte d'Ivoire ny aminy dia tsy tafiakatra itsika. Zay zany sisa hoe tsy maintsy mandresy, tsisy calcul intsony fa mandresy any Madagasikara. Ray mitohy foana ka io ny kanina fa vao vita io ny kanina io dia mois de juin indray tsika miditra Coupe du Monde dia manahitana foana tsika ny ekipantsika tsy hoe resy tamin'ity dia hoe miabandonne fa vao maika mamery ny zala aloha. Somary hita ihany le korotana kely na nodididina amin'ny Barea, ny Hoavy, ny Tsoavy teo amin'ilay hoe mpilalao zany dia afara moa tonga ihany. Le mpilalao nieritreretina Tsoavy ny lalao daholo fa tsy nieritreretina hoe 4-0. Marina fa tsy resy teo amin'ny tany ny Etiopia hatramin'izay fa 4-0 avesabesatra ihany ilay izy tsy nieritreretina fa miankina amin'ny résultat amin'ny Niamey rapitso non ratsy androany izay Côte d'Ivoire sy Niger fa alefa Barea foana. Ankoatra izay, na tsy nisy aza ny fanatanterahana ny fanjoana vokatry ny valinaretina, nanaraka ny lalao mivantana tamin'ny fahitalavitra sy tambazotra tserasera ireo mpankafy baolina kitra teto an-drenivohitra. Mitohy hatrany ny fanohanana nateo aza ny voka-dalao androany raha ny nambaran'izy ireo. Tsika tsy miala Barea zany fa efa Barea hatramin'izay, Barea hatramin'izao alefa Barea mandrakizay. Hatramin'ny 30 mars sura raha zalava vita ny lisana io. Mihino somana tena fa mbola hita lisana ny mikanina 2022 lesy. Bon sens atao. Tsika foana satria na inona zareo manao azy eo dia tsika tokony tsy hoentina koa nefa ny hoe anana zareo andrabirabiana zareo fa tokony miezaka foana zany tsika malagasy rehetra mihina manohana ohatran'ireny fanohanantsika taloha ireny. Fa koasika fa mbola resika ny tamata. Tsy ahivina, ny 17 martsa izao no anatanterahana ny andro fahaenan'ny fifanitsanany kanina 2024 any amin'ny kianjan'ny Barika Dimy Tomasina izay iaonan'ny Barea ny Madagasikara amin'ny menahan'ny Niger. Lafy mavao hafa kosa indray dia voafidy androany ireo izay solotena ny anteny miram-pirenena anivon'ny HCC. 7 ny kandida nandray anjara tamin'ny zany ka isan'izany filohan'ny anteny miram-pirenena teo aloha. Yves Richard. Tontosandroany ny fividiana ny solombavambahoaka izay solotena azy ireo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Taorian'ny fividianana naharitra ora maro. Rasolo nandrasana Georges Merlin sy Noelson William no nahazo ny sambato be indrindra. 720 ny solombavambahoaka nandray anjara ka toy izao ny fitsinjaran'ny vato azon'ireo kandida. Ny kandida firotsaka laharana fama Noelson William Valmercourt na 46,26%. Raha ny vozotra ny fividianana androany nisy ny fangatahana fanafoanana ny kandida laharana faha-efatra nataon'ny kandida Clément John. Tsy mafeno fepetra araka ny voalaza ny lalàna mifeno filatsahan-kovidiana ny kandida raha ny nambarany. Araka ny andiliny voalohany ny didy hitsivolana 2001-003 dia ny ordre administratif sy judiciaire ihany ny afaka milatsaka afaka kontrolena amin'ny ordonnance zay. De l'ordre administratif et judiciaire tsy manao tsisy ordre financier. Feno zany zahay dia mangataka disqualification-ny candidat numéro 4. Ny fanesin'ny fandraisam-pitenena ny solombavambahoaka taorian'izay taony nangataka ny ampiarana ny voalazan'ny lalàna. Maro ihany koa ireo nitaky ny rosoana avy hatrany amin'ny fividianana ary anekena ny kandida 420 nametraka ny antota taratasy. Nanazava ny votoatin'ny lalàna momb'izay ny solombavambahoaka Razafitsy Androfa Jean Brunel izay sady pahay lalàna ihany koa. En application de l'article 119 de la Constitution,
3 des membres sont nommés par le président de la République. 2 sont désignés par l'Assemblée nationale. Ils sont choisis en raison de leurs compétences juridiques et doivent avoir une pratique suffisante de la magistrature, de l'ordre administratif ou judiciaire. Et au article 119, on témoin du barreau, de l'enseignement supérieur du droit ou de l'administration. Identique, qui est-ce qui prouve que le candidat numéro 4 n'est pas un agent administratif ou n'est pas un personnel de l'administration? Lamandraraha avy eo ka nirosona ny fividianana. Samy niezaky ny nanao ny fampelezan-keviny teo anolohan'ny solombavombahoaka ny rehetra. Saingy tarigetra ny raisana ny hoe ny hitondra fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Maro ny teboka-ndrasa ny solombavombahoaka azy ireo. Hita zao fa tafapetraka daholo ny androm-panjakana rehetra, ny andrasanay solombavombahoaka indrindra ny vahoaka dia adidy amin'ny membre ny ACC satria amin'ny fampanaran-dalàna mba hisian'ny filaminana sy fahamarinantoeran'ny fitondrana indrindrandrindra ny fampiarana ny lalàna araky ny tokony ho izy. Indrindrandrindra hitsara ny fifidianana araky ny tokony ho izy satria andry iray lehibe hisian'ny filaminana maharitra eto amin'ny firenena. Samy efa nitana andraikitra ambony teo amin'ny raharaham-pitsarana sy manodidina izay izy roa lahy. Efa mpikambany CES nanoko électoral spécial teo aloha, nosoloina ny ACC ohatra rasolona andrasana Georges Merlin, raha toka mpitsara laharana voalohany no efa minisitra ny asa-panjakana nandritra ny teteza mity ny Wilson William. Vehivavy roa kosa no voafidy solon-tenany Antenimierandoholona eny anivon'ny HCC atao aorian'ny fividianana izay notanterahana teny Anosikely ny maraina teo ny Antsiprinisy etiny Gaëtan Andretsila. Rojonaina Ranaivoson Andriamaoly mpitsara sy Rakotonaina Antonia mpitsara ihany koa ny voafidy solon-tenany Antenimierandoholona eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana Ambohida. Samy nahazo vato 12 tamin'ireo mpifidy misy 12 avokoa izy ireo. Mialatsiny raha mbola mandray fitenenana fandroany eto indray. Raha natao moa zany ny fifidianana dia izay rahavako reto ny ampefany safidanareo sénateur izay solon-tenanareo eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Dia mbola manome anareo izahay fa tsy mandraraka iny iango fa anatanteraka atsaka sy andavany ny asa izay hoandripetanay ary mbola tsy ambitaka ny safidanareo. Dia fisaorana lehibe atao anareo amin'ny fahafatesana sy ny safidy izay napetrakareo aminay rahavavy. Mpitsara mpikambana teo anivon'ny CNIDH ary vadin'ny Andriamatoa Diana Andriamaoly, sekretera generalin'ny fiadidinan'ny Repoblika Rojonaina Ranaivoson Andriamaoly no izao voafidy ho mpikambana eo anivon'ny ACC izao. Filohalefitry ny fitarana voalohany eto Antananarivo kosa Rakotonaina Antonia. Izy ireo no voafidy tao anatin'ireo kandidata misy 17 izay nomena fitenenana nandritra ny 3 minitra avy andrisen-dahatra ireo loholon'i Madagasikara. Nanjaka tanteraka ny demokrasia ary nalalaka ny tsirairay teo mpanantanterahana ny adidiny, hoy ny mpampakateny eo anivon'ny Antenimierandoholona. Aoka zavatsara amintsika rehetra fa ny tango sy ny lolo avy dia avo izany demokrasia izany dia ampanjakany ity. Tsy nisy tokony consigne de vote, tsy nisy ny teny mirona na ny baiky manokana fa ny fahatsapan'ireo olona ny fahameran'ireo kandidat tsirairay avy no nahatonga zareo ny safidy. Tsy aivina, fito taona tsy azo avaozina ny feim-potoana iasan'ireo mpikambana eo anivon'ny fitarana avy momba lalam-panorenana araka ny voalaza ny lalam-panorenana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miampirova indray ireo olona lavon'ny Covid-19 eto Madagasikara. 12 ireo tranga vaovao voamarina, 420 amin'izany dia eto amin'ny fatra Analamanga avokoa. Misy larana arjo. Tsy mitsaha-mitombo ny isan'ireo tranga voamarina fa mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara, raha ny antotanisa avy amin'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka ho an'ny omaly 13 Martsa 2020 amin'ny fitiliana miisa 10
20 no voamarina fa mitondra ny COVID-19, 420 amin'izany no eto amin'ny faritra Analamanga, 120 faritra Atsinanana, 120 Diana, 10 tany Boeny, 15 faritra Vakinakaratra, 7 Menabe, 2 tany Iorombe, 2 Melaka ary 3 Sofia. Ny ampy 170 amin'zato ireo olona sitrana, 50 amin'zato no mbola manaraka fitsaboana ary 450 amin'zato no sokajiana ho forme grave. Hatreto izany raha nantontanisa nanomboka ny volana Martsa 2020 hatramin'ny androany miisa 470 sy valonjato sy 20 sy 2 alina ireo tranga voamarina fa mitondra ny COVID-19 eto Madagasikara, amin'ny fitambaram-pitiliana miisa 10 amin'zato sy 7 sy 3 alina sy 1 hetsy. 20 sy 200 sy 2 sy 2 alina ireo olona sitrana ary efa mahatratra 30 sy 300 kosa ireo namoniainy. Angoatry ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana, ny fanaovana ny arovava-orona, ny fanajana ny elanelana 2 metatra sy ny fanasana matetika ny tanana, ilaina ihany koa ny fanamafisana ny herim-batana amin'ny alalan'ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana. Niatra nanomboka ny maraina teo ny fanakatonana ny port ao Nosy-Belleville ary ny sabotsy ho avy zao kosa no ikatona ny seranam-piaramanidina ho fisorohana ny fianaka ny valinaretina COVID-19 nitanjona ho ny prefet ao an-toerana Gaidon Andreslavo. Taoriany dinika sy ny fifanakalozana nataon'ireo mpitondra sy manam-pahefana ao Nosy-Be, nidina teny amin'ny port izy ireo ary niroso tamin'ny fanakatonana. Araka ny toromarika ny fitondram-panjakana Fobe igny dia tosandroany zany le fanapahana le famoizivezena amin'ny Nosy-Be mihoatra amin'ireo distrika magnodidina. Ka agnatin'izany moa raha Nosy-Be manosy azy dia ny famoizivezena amin'ny Ankify, porna Ankify sy porna Ambanja izay famoizivezena an-dranomasiny raha ho an'ny mpandeha zany. Fa mbola averin'ireo mandeha fa ny kojakoja iainana andavanandro, ny entana dia afaka mivezivezy ankalalahana mandritra ny 20 andro araka ny voarazany fitondram-panjakana. Araka izany, ny katona nanomboka ny maraina teo ny seranana mampifandray an'ny Nosy-Be sy ireo distrika hafa, indrindra ny ao Ankify mampifandray amin'ny Ambanja. Ireo entana sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ihany no afaka mandeha. Tsy nahafaly ireo mpiasa sy mpampiasa ary mpivelona amin'ny ranomasina, indrindra ireo mpandeha ny fampiarana ny fanapahan-kevitra no raisiny. Na izany azy, fahasalamana no resahana ho izy ireo, izay nanamafy fa anaraka ireo lamina napetraka taoridy ny fangatahana fanampiana sy fijerenareo olona voakasika izany manokana. Niatra tena niatra taminay mihitsy le izy. Ke zao ty na avy koa fanajanonana ny asanay eto am-port. Sahirana izahay miaraka amin'ny vady aman-janaka anay ny mpiasa am-port rehetra manontolo tsy ankanavaka na iza na iza. Ka mangataka izahay mpiasan'ny port isan-tsokajiny amin'ny hoe fitsonjovanareo mpanao fanjakana ny toerana misy zahay satria mijanona amin'ny asany izay rehetra. Ary anareo namagna jiaby koa tsy hagnano raha mamoa fady atsika ho atsika agnaraka ny fepetra, agnaraka ny toromarika izay nambara ny mpagnano fanjakana. Mikatona manomboka androany ary aritra 12 andro ny port ao Nosy-Be. Tsy misy mahazo mivoaka ny Nosy-Be mandritra io 12 andro io, ankoatra ny faty izay vao marina fa tsy matin'ny coronavirus sy ireo entana ilain'ny mponina andavanandro. Ny sabotsy avy izao no akatona ihany koa ny seranam-piaramanidina, manay sahady amin'ny asa fivelomana ireo mponina ao an-toerany. Inona raha iainana vahoaka eto Nosy-Be, sisy fagnampiana eto, sisy bakô deja tsy fagnampiana, sisy orinasa eto maventy. Orinasa maventy dafa tsisy, l'hôtel iagnano reto. Navy koa izy io mifody koa l'aéroport pendant 15 jours partir en samedi le 27 zay mifody l'aéroport. Malahelo zahay vahoaka. Sy question olo aroe andimalolo zato. Eto, baka amin'olo aroe io zay namody l'aéroport. Tegna mampalahelo. Malahelo zahay. Sisa asa atao zay. Fa ty asa taxi ty zay asa milomanay vady aman-janaka mifanatragno, mifanekurazy zanakanay, iehagnanay, inananay. Nanamafy hatrany ny idirena akaiky ny asa fiarina ahafana mamelona ny vady aman-janaka ireo mponina ao Nosy-Be, indrindra ireo mpahazo tombotsoa mivantana na ankolaka amin'ny serana tsambo sy ny seranam-piaramanidina ao an-toerana. 12 andro
izay mety hitoy manoloana ny fianaky ny valanaretina. Manomboka izao tsy maintsy mitondra taratasy avy any amin'ny tobim-pahasalamana miaraka amin'ny maripana ny mpandeha rehetra izay raisina eny an-dalana vao afaka mandeha. Nisy ny fanentanana mahakasika ny fipetra ara-pahasalamana nataony teo anivon'ny ministera ny fitaterana androany teny amin'ny fasan'ny karana. Sabrina Raharson. Tsy afaka miditra ao anatin'ny fiara manomboka izao ny olona raisina eny an-dalana raha tsy mitondra ny taratasy avy any amin'ny tobim-pahasalamana ahitana ny tany maripana ny mpandeha raha minambara ny taleha-mpitantana ny tobim-piantsoana eny amin'ny fasan'ny karana androany. Ankilany tsy azo ataon'ny fiara ny miainga eny amin'ny fasan'ny karana raha tsy mahafeno ny taratasy sy mandalo amin'ny contrôle de départ ka mahafeno fepetra rehetra takina. Ho an'ireo chauffeur manokana tsy maintsy asiana gel avokoa ny tanan'ny mpandeha vao afaka miverina ao anatin'ny fiara rehefa mijanona eny an-dalana. Ka eto dia entanina indray mandeha koa ny mpandeha rehetrarehetra fa ny mpandeha rehetrarehetra raisina an-dalana tompo dia tokony handalo eny amin'ny tobim-pahasalamana CSB dia akaiky azy indrindra satria raha ho an'ny tiliary izy ka eny Ambatolapo ny raisina dia tsy voaraka aty am-pendohana aty départ ny maripanana fa tokony andeny amin'ny hôpitaly izy dia maka taratasy kely momba ny maripanany asehony ny chauffeur sy asehony ny polisy na ny gendarme izay manahaka anazy any an-dalana. Nisy ny fanaraha-maso nataony teo anivon'ny ministera ny fitanterana mahakasika ny fampiaran'ny fepetra ara-pahasalamana izay tokony ataon'ny kooperativa tsirairay avy eny toerana androany. Izany no natao mba hiarovana ny omety fiparitany valanaretina any amin'ny faritra atsimo. Mesure sanitaire dia misy aloha hoe vao tonga vao miditra ny olona dia tokony misy ny DLM na ny fanasana tanana. Dia ny elanelana 2 metatra rehefa eo amin'ny guichet iny koa ilay hoe tsy maintsy hajaina. Ny hajaina dia ilay hoe fahadiovana toerana, tsy maintsy désinfecter ny toerana. Vao miditra dia efa tokony misy an'ilay izay efa hitanareo hoe zany ny fanaovana désinfection an'olona mila mafisina tsara regny. Ny ao anatin'ny tomobile miainga ny fametrahany olona kashposy any dispositif ana fanasana tanana ao anatin'ny fiara. Izay rehetrarehetra izay ary indrindra ny fanajana ny isan'ny seza olona ho azy ahatra eto aloha. Efa manomboka zany miverina indray amin'ilay mesure niraisina teo aloha mba hisorohana ny sanatry izany mbola hoe fitombony ka efa misy eto amintsika. Mpandeha iray makany Morondava no voamarina teny anivon'ny tobim-pahasalamana CSB2 Mandoto fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19 raha ny fanazavana. Narary teny an-dalana io mpandeha io ary voatery no entin'ny mpamily teo amin'ny tobim-pahasalamana avy hatrany. Ireo mpandeha niaraka tamin'ny kosa efa niazo avy hatrany ny Morondava. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika ao aorianan'izay ataontsika mahakasika ny aretina araboka. Eo ihany koa ny fanadiovana teny amin'ny tsenana Nosbe. Rehefa avy eo ary. Tellement mora hoanina, misy antso, misy SMS, misy internet mandritry ny tontolo andro, arivo ariary fotsiny a. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic isanandro.
miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika mitoy ny fanamboaran-dalana izay tanterahan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana tany sy ny asa vaventy ao atapy-tanànany Mahevatanàna. Nanome toromarika ny ministra tompon'andraikitra amin'ny tokony hanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana izay manelingelina ny asa io na saina. Ny 570 isanjato ny asa fanamboarana ny lalana ao atapy-tanànany Mahevatanàna ankehitriny no vita ary ho tratra ny fehim-potoana napetraka ho ny tompon'andraikitra ny tetika asa. Lalana izay mirefy 350 metatra ary vatsiny ny fanjakana malagasy vola. Miainga avy eo amin'ny BOA, banque BOA zany mahazo ny la place de l'indépendance ray manontolo izay toerana andraisana ny manam-pahefana izay mamangy dia no traitena io surface rehetra io miaraka amin'izay ny lalana tonga eo amin'ny commune dia misy amorsa midina eo amin'ny 50 metatra dia miakatra mahazo ny région mahazo ny héliport ary mitsofoka makao amin'ny lycée dia mifarana eo amin'ny tranon'ny préfet lalana dia horakofana ray manontolo horakofana tara enrobé à froid moa zany a terme technique an'lazana azy. Nijery ny fizotry ny asa tany an-toerana ny herinandro teo ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy Andriananarivelo Ajo fotoana izay nanomezany toromarika ny amin'ny tokony hanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana andray andraikitra manoloana izany ny commune na Voakasika. Tombotsoan'ny vahoaka manontolo zany saingy nindro kely mantsy dia ireo mpivarotra ireo dia efa talohany zao fanamboaran-dalana zao zany hoe tsy fanomezantsiny na amin'iza zany akory talohany nandraisana ny fitantanana ny tanàna ny Mahevatanàna no efa nipetraka ireo fotodrafitrasa maro samihafa ireo dia na izany na tsy izany nefa rehefa tonga ny toromarika tahaka ireny avy amin'ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy mandray fehipetra izay ao anatin'ny fandaminana tanteraka mba tsy hisiany ny fikorontanana. Ny ankabetsahany io lalana amboarina io zany dia na Voakasika andreo toeram-pivarotan'ireo olona ireo daholo dia tsy maintsy andray fehipetra izay ny amin'izay ao anatin'izay fandaminana izay. Ankoatra izay nisy ihany koa ny fitsidihan'ny ministra sy ireo délégationa niaraka taminy ireo station de pesage teo Ambondromamy sy Mahevatanàna taona izay nitsarana ireo toeram-pandanjana ireo sy anatsarana ny fomba fiasa. Nambarany tompon'andraikitra tamin'izany fa fitaovana voamarina ara-dalàna sy voakojakoja manaraka ny tetiandro avokoa no ampiasaina amin'ireo toeram-pitsirina ny vesatry ny fiara vaventy mpitatitra entana. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia nahitana fihenana ny tany olona voan'ny araboka vokatry ny fanaovana arovava-orona tato anatin'ny herintaona izay raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana mariana androany andro maneran-tany amin'ny ady atao amin'ny aretina araboka. Michel Aranarjo. Olona 530 isan-taona no maty ny tuberculose eto Madagasikara. Nahitana fihenana kosa ny isan'ireo olona voa ny taona 2020 raha ampitaina tamin'ny taona 2020 vokatry ny fanaovana arovava-orona entina miady amin'ny Covid-19. Raha toka 7 alina izany ny taona 2020, ny hena 7 alina izany ny taona 2020. Ary anisan'ny tombontsoa azontsika aloha ny fampiasantsika ny arovava-orona izay anisan'ny mampiena ny salanisa ny aretina io fa miankina amin'ny hery fiarovana. Rehefa miena ny hery fiarovana olona anankiray dia mety ho tratran'ny tuberculose izy. Ohatra zany fifohana sigara, sotroina toaka, tsy manaranaka koa io. Dia ny anisan'ny tena manaparitaka azy zany ilay karazany hoe fihoboana. Miboka amin'ny toerana mihidy anankiray, olona maromaro mipetraka amin'ny toerana iray, dia misy olona anankiray ao voa, dia mamely satria izy ilay mikohaka. Dia miakina amin'ny vatan'olona ary anisan'ny zava-dehibe ilay fanaovana vaksiny satria fiarovana amin'ny zaza dia iny ilay BCG nataontsika ho an'ny zaza. Amin'izao vanim-potoana iadina amin'ny fiparihan'ny valin'aretina Covid-19 izao, ilaina ny fanantonana tompom-pahasalamana vantany vao misy fambara, tsy azo ampifangaroana ny fisehon'ny raboka sy ny Covid-19 noho ny fambara izay misy ampahany mitovy raha ny fanazavana. Tsy fahasamihafana kely, tena misy ny kohaka na voan'ny tuberculose ianao na ny coronavirus fa ny mahatonga ny coronavirus no arak'izay coronavirus virus ny anankiray ny lesaka dia ny tuberculose bactérie na le bacille de coque no mahatonga azy.
lay masana fazy kely dia aingakaingana kokoa lay fiatraikan'lay valanaretana amin'ity corona ty. Ny tuberculose dia hoentin'ny rivotra izy, dia raha misy lay ary vavaolona zany dia azo lazaina no tsy ho azo ny aloha anankiray. Fa ny momba ny corona na fampikasoana ohatra dia mety ho tatasady ianao. N'antony zay zany anisan'ny anankiray tsy maintsy entanina ny mpiara-belona amintsika anantona ny tompo-pahasalamana mba ahafahantsika miady miaro amin'io aretina io. Raha tsy ahivina ny olona iray voan'ny tuberculose tsy mitsabo tena dia mety hamindra amin'ny olona 12 isan-taona. Raha ny eto Madagasikara manokana 7 isan-jaton'ny hitrangana tuberculose no tuberculose pulmonaire na ny raboka areti-tratra. Ny olona 20 hatramin'ny 70 taona no tena voa amin'ny ankapobeny ary ny lehilahy no betsaka. Toby 730 amin'ny faritra 20 no mandray an-tanana ny olona voan'ny raboka eto Madagasikara, fandraisana an-tanana, fitsaboana sy fanomezana fanafody maimaim-poana. Mariana Androany 14 marsa ny andro maneran-tany amin'ny ady atao amin'ny aretina raboka. Lafy mavao hafa kosa indray dia betsaka amin'ny mpianatra ny makany amin'ny bara rehefa avy mandray vatsim-pianarana. Saika tsy asa manila ny volany lan'izy ireo amin'ny ireny toerana ireny raha ny fanazavana Sabrina Ararso. Any amin'ny toeram-pisotroana sy toeram-pirevena izay antsoina hoe bara no toerana ahitana ny ankamaroan'ny ankizy rehefa avy mandray vatsim-pianarana. Tsy lahy tsy vavy fa samy mifampitarika makany amin'ireny toerana ireny avokoa izy ireo. Ary saika ny ampahan'ny vola azo no lanian'izy ireo amin'izany. Tena be amin'ny ankapobeny mihitsy ny mpianatra rehetra nanao mavary zany. Tombo mihitsy mahazo tamin'ny latsina io zao tena be zareo zany tonga dia miaraka maromaro zany zareo dia misy tonga dia kôtikotra zareo hoe 50 fa misoritoka mitabataba misoritoka mandray le bourse kely tatatata be premier mois voarandreo dia ka 4 mois okona alohan'ny fatsakana 3 mois ndrasindreo miaraka amin'ny ekipasina izy iny soritoka. Rehefa betsaka ny vola noraisiny dia mahavatra mihitsy izy ireo makany amin'ny tony toeram-pisotroana zava-mahamamo itony. Te hiala ny fiainana rotoroto isan'andro ka manararaotra ny fandraisana vatsim-pianarana tahaka izao mba hanalana azy kely sy hanaovana rendrarendra raha ny fanazavana. Tamin'ny maly 108 000 ariary. Dia inona nandaniseny izay volany se zay? Vola mbola tsy lany aloha zao. Fa ny 100 000 nefa lany pirevena mba mamela mandalanala kely. Fa enjana be ilay rotoroto mibosy ato na ny fandaminanao rehefa makivy. Maly zao zay anankisivy zay niaraka nakotikota dia ao amin'ny seza fosy na ato rehefa ohatra hoe ihany. Dia mety nandany teo amin'ny otrinona tena rehefa mitsabo? Tena mety tena plus de 500 000 francs plus. Misy anefa ireo mpianatra sasany izay manokana ny vola hividianana ny kojakoja-pianarana sy hanaovana ny boky ary va tsy mandritra ny fotoana vitsivitsy. Ny anahy moa zany mbola tsisy hoe mbola ny mbola ao daholo ilay izy fa ny tsara koa hoe mampirina foana satria be dia be ilay dépense ato ny tena koa lavitra be mianatra, lavitra be ny toerana misy anahako dia tsy dia hoe mandamby be fa mbola tsisy programme momba an'ilay izany mba alaina fotsiny dia zay. Sakafo, rety, fitaovana izay tsy ampy, fitaovam-pianarana raika ohatran'ny mbola tsisy neritreretaka satria amin'ny examen amin'ny herinandro dia ohatrany examen dia mieritreritra hoe taon'izao dia vola hividianana fitaovana ampiasaina amin'ny heritaona hoe hitsinjovana ilay fianarana satria izay efa vohatra tsy dia. Mbola mitohatra amin'izao ny fizarana ny vatsim-pianarana ka hifarana ny zoma ho avy izao. Nahitana olana nefa androany ny fizarana. Misy amin'ireo mpianatra no tsy afaka nisitraka izany na efa navita ny digitalisation azy. Antony tsy hita ao anatin'ny lista nivoaka ny anaran'izy ireo raha ny nambaran'ireo mpianatra.
Ofisoroana fiparitany valinaretina Covid-19 no roso tamin'ny fanadiovana ireo dalina mihoatra ny 10 ao amin'ny tsena Nosy Be ny commune Antananarivo tamin'ny ity androany ity. Olona 50 isan'andro amin'ny alalan'ny IMO no natateraka ny asa ka eto Andriatsina. Taoriny ny fangatana nataon'ireo mpivarotra eo amin'ny tsenana Nosy Be namaly ny antony be ny tanàna Antananarivo renivohitra ka niroso tamin'ny fanadiovana ny dalina sy ireo lakan-drano. Olona 50 isan'andro sy fitaovana hoentina manadio no natolotry ny commune anatanterahana ny asa IMO eny an-toerany. Ankoatra ny lakan-drano, dalina mahery ny 500 no diovina amin'izany ary ny atsasaka ireo dalina ireo no soloana avokoa ny sarony izay hita fa simba. Manentana hatrany ireo mpivarotra amin'ny fikajiana ny fahadiovana ny lehibe ny tsena ary isy fepetra ho raisina amin'ny alalan'ny fampiarana ny CMH na ny fehezam-pitsipika munisipaly misahana ny fikoloam-pahasalamana. Fampiarana ihany io satria efa ao anatin'ny fizarana ireo artikla andinindiny isan-karazany sy mahakasika an-tsena amin'izay fotoana izay ary manomana an'izay zavatra izay moa izay dia ao anatin'izany sy na fiaraha-mientantsika iray avy izay mpitantana eto anivon-tsena sy ny mpivarotra mba hiaray kolokolo sy hiaraka isalahy amin'ny fanentanana n'olona mampiasa an-tsena rehetrarehetra mba isina fampandrosoana maro eto anivon-tsena Nosy Be. Ny sambyvano mandray an-tanana ny fanariana ireo fako avy anaty dalina sy tatatra ireo. Aharitra 10 andro ity fanadiovana andiany voalohany ity ary mbola hitohy amin'ny asa hafa ahafahana manadio ny tsena izay tsy nisy nanadio nandritra ny taona maro. Miteraka tsy fandriam-pahalema na ny fanadiovana omby-alatra sy fiparitana basy sy rongony ao amin'ny faritra Melaky. Nanatanteraka atrikasa ametrahana paikady ny teo anivon'ny Zandary any amin'ny toerana gaeto Andriatsila. Na maro aza ny efa natao hanatsarana ny fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra Melaky. Mijanona olana trany ny tsy fampiny fitaovana sy nisan'ireo Zandary mitandro ny filaminana. Olana goavana mipetraka ihany koa fanampin'izay ny ao amin'ny fanadiovana omby-alatra, ny fiparitahany basy sy ny rongony izay miteraka tsy fandriam-pahalemana sy famonoana olona. Natao zao atsikasa zao hoentina anaovana jeritodika ireo zavatra vita. Ny asa vita teto anivon'ny Zandarmerie nandritra ny farany taona 2024 ary ny 3 volana voalohany janvier février ary ny mi-marsa tamin'ity taona 2024 ity. Nentina ihany koa nanomezana ireo direktiva na ny toromarika avy amin'ny lehibe isambaratongany mikasika ireo paikady hoentina hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana eny ambanivohitra na an-tanàn-dehibe zany. Nentina ihany koa zany hanaovana jeritodika sy hanarenana ireo fomba fiasa misy eo amin'ny mpitandro filaminana indrindrandrindra ny Gendarmerie izay manao ny asany na ny ambanivohitra na ity an-tanàn-dehibe. Raha jerena ny tombanezaka na ny vokatra azo nandritra an'izay 3 volana voalohany tato anatin'ny faritry PDD ny Gendarmerie nationale eto Melaky dia hita fa nisy fiovany ny hena dia ny hena na ny tany halatsomby na ny attaque syriax fa mbola mila ezaka be dia be ny fanaraha-maso ireo resaka tsy fandriam-pahalemana toy ny fanadiovana omby halatra, ny fiparitahany basy, indrindrandrindra koa ny famparitahany rongony izay miteraka zava-dehibe amin'ny tsy fandriam-pahalemana eny ambanivohitra na an-tanàn-dehibe. Iatrika 3 volana vaovao indray ny Zandary ao an-toerana ka ampiatra ny paikady vaovao ahafahany vahoaka mahatsapa fa misy ary ilaina ny mpitandro filaminana eny anivony ny fiarahamonina. Ny fisian'izy ireo izay mila ary angatahana hatrany ny fiaraha-miasa avy amin'ny tsirairay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ho tanterahana ny 7 hatramin'ny 9 volana May ho avy izao ny hazakazaka lavitrezaka andian'ny 12 eto Madagasikara. Hazakazaka miisa 5 no tanterahana amin'izany izay mampitohy any Marozevy sy Antananarivo mandalo Mantasoa sy Karion. Fanampanazavana. Raha tena marina isa taona eo amin'ny nationalité 13 farafahakeliny vahiny fandray anjara ary ny misy eo amin'ny 1 tiers zareo matetika. Amin'ity taona ity aloha dia sarotra ny mino fa hoe isy vahiny ho avy na dia efa nanantena an'izay ary tsika fa ireo inscrit tamin'ny herintaona ary ny tsy hita moa izay anaovana azy fa dia inscrit izy fa dia tsy afaka ny andray anjara izy. Kely finoana izay nisy ny vahiny aloha amin'ity taona ity. Ny vahiny eto an-toerana ihany no inscrit ao izao, izany hoe ny résident
sy ny malagasy zay zany no inscrit. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia namafisina ny fepetra ara-pahasalamana ifehezana ny fianaky ny Covid-19 any Martinique. Isan'ny antony izany fironkatry ny valinaretina tato anatin'ny herinandro farany fanadina. Tapitra avokoa ny karazana hetsika samihafa mandra-paray ny andro any Martinique. Miatra manomboka ny zoma zao ny couvre-feu manomboka amin'ny 10 alina hatramin'ny 5 ora maraina. Raha voafeny valinaretina tao anatin'ny 3 volana farany. Isanampirongatra azy indray nanomboka ny volana febroary ny alim-pandihizana sy ny maro hafa. Maheno nefa jato ohatra ny tranga voamanana ny farany herinandro teo raha manodidina ny 70 ny mahazatra. Isan'ny tena mampatahotra anatin'izay ny fisian'ny variant anglais izay mety ho nahazo ny 10 isan-jaton'ny marary. Araka ny fanazavan'ny sampandrara regional misana ny fahasalamana any an-toerany. Efa manomboka feno avokoa manoloana io ny 20 isan-jato ny fandriana natokana andraisana ny marary ny Covid-19. Samy manana ny fomba fahitan'izay avokoa ny mponina any an-toerany. Ny couvre-feu izay anomboka amin'ny 10 alina ary farana amin'ny 5 maraina mandritra ny 3 herinandro. Si l'épidémie n'est pas freinée. Dia izay mamarina ny vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soafa tsara atao tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.